Miarahabatsika vahoaka malagasy rehetra ny tenako a. Vahoaka malagasy tsy akanavaky naizanaiza misy atsika na any ambanivohitra any a na ety na an-drenivohitra na avy amin'ny faritra rehetra. Ya avy amin'ny foko rehetra natao anatin'ny foko fa vahoaka malagasy rehetra na nareo koa monina aty ivelany zany a ry diaspora rehetra maneran-tany. Miala tsiny tena miala fondro aminareo raha manao an'ity vidéo ty. Amiko trop c'est trop. Zokobe Patrick manamboninahitra ianao ary manaja anao ny tenako. Fa amiko trop c'est trop. Tsy fantatro hoe fanontaniana mipetraka hoe inona kay tena mahatonga anao tena manenjika ny colonel Michael président ny refondation. Inona mahatonga Patrick colonel Patrick manenjika ny fanerisoa, inona mahatonga anao manenjika any Daya. Zavatra tiako ampahafantarina any vahoaka malagasy de tsotra. Zaho ny mahamiaramila anao, ny manamboninahitra anao colonel Patrick, iny tsy idirako iny. Fa enao ny teny hoe enao colonel, enao président Michael colonel, fa enao tsy hitovy amin'ny colonel président refondation mihitsiny. Ataovy anaty lohakelinao zay colonel Adjaina, tsy hitovy amin'ny mihitsiny enao. Ny antony de tsotra, enao manabasy enao ny tolona niaraka aminay fa niafina enao fa colonel kosa président refondation rehefa nanao déclaration tonga de nidina teny amin'ny terrain izy nanafaka amin'ny vahoaka malagasy. Ina mampitovy aminareo roa am'zany? Fa androany ianao de abikorotana nyty fitondrana ty. Vahaolana rehetra fa miezaka zao fitondrana zao na délestage zany na fanamboarana lalana zany fa bekarakara mampiasa ka ianao androany abikorotana nyty fireneny ty. Ary tsy miova ianao hatramin'ny androany. Mba niaraka ihany ianao hoe nandeha atsika niaraka hoe nalala ny fitondrana teo fa ianao niafina. Ianao niafina. Ka ina mampitovy ianao amin'ny président tsy azoko ny antony. Ka tsy haiko raha mampinanananao ao inona zavatra manosika anao hanendrika ny président refondation. Za aloha de miala tsiny sapoko anankiray maha président ny assemblée ataoko hoe raha-pireneny ty ary miala tsiny aminao Zokobe Patrick, tena miala tsiny miala fonjo aminao mihitsy ny tenako. Fa zavatra tiako manino moa ty tiako ambara aminao fotsiny de zao mba manana fahendrena anao. Manana fahendrena anao. Raha tena tiany vahoaka malagasy anao mihoatra ny fitiavany colonel Michael any malagasy rehetra nanolotra ny aina izy. Ataonao moramora moa niditra tao ankapisaty za niatsika ny razely zany ka androany ianao hiteny ianao fa ianao ny tena olona farany masina indrindra, ianao ny tena olona farany zao indrindra ka ny olona rehetra abigadranao, ny olona rehetra amono anao. Fa izy moa ianao ka miala tsiny amitsika vahoaka malagasy fa trop c'est trop raha ataonao ty colonel Patrick. Lainga avoakanao isanandro sy fa trop. Androany te hitovy amin'ny samby colonel izy ianao nyreo amin'ny président refondation samby nianatra samby mahay basy. Tsy taoko dikany pistolet apetrakinao fahatany any amin'ny tratranao iny. Fa rehefa niady ho an'ny tanindrazana ny colonel président refondation tonga de nidina teny izy fa tsy nanahaka anao niafina iny. Ianao zany colonel manaboninahitra miafina ny nampianarana anao angambany tany amin'ny akademia. Zany angambany zavatra nianaranao. Hatramin'ny androany ianao mbola miafina. Za tsy te hamoaka dossier anao hoe tsy fombako zany. Fa zavatra ataonao kosa fa trop. Tena miala tsiny aminao mba miova ny toetrainao.
fa tsy androany ezaka nataony zao fitondrana zao androany ianao no hanimba azy moatsika vaoaka malagasy iza moa tsy haiko hoe mba fa mienany délestage niakatra ny karaha mampiasa amboarina ny lalam-pirenena rehetra amboarina ny rano Tananarivo ary ny 33 millions de dollars ny sava averina any amin'ny sava ary nanambara koa président Mikael hoe ny volany ristourna rehetra tonga de manome baiko izy homenany inona moa anaran'ity homenany homenany ze commune misy an'izany fitranjana zany iza moa ianao iza nahasana namodoka tanteraka ny monopolisation rehetra atao Madagasikara raha tsy président reo fondation ka inona raha mba nivitanao mihoatra azy io za mba gaga aminao te hanontany anao inona raha mba vitanao mihoatra azy androany ianao hanendrika niny boakely 30 ans daya 30 ans tsontsorohainao zay fa mba nahavita zavatra vitany day ave anao raha nisy olona fahavalon'ity fireneny ty colonel tena teneniko anao ambarako aminao ampahatsorana raha nisy fahavalo izao firenena izao de raduel sy raha 3 mille milliards volana angalarin zareo teneny cour de compte mba nasany tenany zany ianao inona zavatra tenenao na Mamra Vatomanga izary nahatonga ny Mamra Vatomanga migadrany enaniky zany ianao colonel io bandikely 30 ans iny androany te hisotra ny daya tamin'ny zavatra vitany na vita zavatra tamin'ny fireneny ty izy na mbola tanora izy na mbola somary mbola ilaina ny fahindrenao anatiny na vita i daya fa tsy mitovy aminao iaza colonel tsy zavatra vitanao ka androany anendrikendrika ny boakely ny malagasy rehetra ia moa tsy nampijaliny zany Mamra Vatomanga zany teto na mpanjara tetra na mpijaliny radio ny mpanjara rehetra sy ny payeny ny facture sa misy amitsika vahoaka malagasy fefa nisy hoe io daya nampikatona ny orinasanao orinasan'ny rehetra na daya nanao monopolisation na daya mbloqué ny resaka lavanila na girofle na Alexis fa naheno an'izany fa isika fa tsy zavatra nataony Mamra Vatomanga zany ary izy nanafaka atsika tamin'izany anisan'ny zavatra nataony daya zany ka androany ianao colonel anendrika ny boakely tsy hisotra azy ro ataonao misotra boakely fa asa tokony nataonay ity fa ianao nahavita azy andana jereo plaintinao Maurice zany teniteny fahatany jereo plaintinao Maurice zany plaintiny daya ro mipetraka atao nampigadrany Mamra Vatomanga androany ianao anendrika ny faniroso satria faniroso manomboka hiasa ndray koa amin'ny ty resaka 3 mille milliards d'ariary nangalary ny fitondrana teo aloha ty de androany ianao asa hanendrika ny faniroso inona moa zavatra vitanao izy no nanendrika an'ireo tsy maty manota teto amin'ity fitondrana ty tsy faniroso irery tsy faniroso irery nanao mba inona zavatra vitanao ianao miteny manamboninahitra colonel za hoe niainao hoe ataon'olona ny ainao zavatra tsy azoko izy ny olamonanao izy ka androany ianao te ampiseho hanao toroapo hitena vahoaka malagasy ampy zay colonel maro fa président assemblée tsy tokony anao vidéo zao fa tsy zaka koa maro raha vitany président reo fondation tamin'ity fireneny ty fa tsy anao no hitovitovy aminy ino ro tena lehilahy ino tena zay maha président azy eo iro nanafaka ny vahoaka malagasy raha tsy nisy azy iny tolona iny fa nanomboka matimaty tolona izy no miavy nanafaka ny vahoaka malagasy tsy ho nandositra zany radio eny raha tsy nitsangana président reo fondation iny ary tokony anao bravo tokony hisotra Mikael ianao fa tsy tokony hanenjikendrika azy fahatany tokony hisotra azy ianao amin'ity jiramanty bakely famvaty tokony hisotra azy ianao amin'ny karaha mampiasa ny nampiakarina tokony hisotra azy ianao amin'ny fametsarana ny miaramila rehetra tokony hisotra azy ianao amin'ny asa soa zay nataony fanomezana prime tokony hisotra azy ianao amin'ny lalana famboarana manjara Madagasikara io tokony hisotra azy ianao famotehana ireo monopolisation nataony karana maromaro tao Madagasikara reo androany ianao anaratiraty any Mikael fa raha tsy miteny moa zahay sangagna aminao fa ety manamboninahitra farany mahitsy indrindra eto ambony tany fa raha tsy miteny zany zahay de arodinao anao vidéo nao sanandro anao vidéo nao sanandro hamitaka mivoaka malagasy aoka mivoaka malagasy tsara atsika hoe marina va raha teneniko zao sadiso niasa ve président Mikael sa tsy niasa aoka mivoaka malagasy tsara atsika hoe enao ve nitory ny Mamra Vatomanga tany Maurice sa daya
aoka mivoaka malagasy hitaratsika iza no mpitsara sa iza no mpitsara sa hein tena nahavitavitanyio fanirosoa io ina ny antson'olona zay bulldozer zay baiko omeny président aby any tonga de lasa izy fanga kolokolo rehetra teto marina tsy hoe mbola tsy ravany kolokolo fe miasa izy ao anatin'izay zavatra zay ka zolobe colonel mba mandiniha avao iha fa misy 30 millions ao andraiky tsitsika rehetra zany vaoka malagasy 30 millions tsy akanavaka mandeha Madagasikara ary tsika zao hita amin'ny concertation nationale aza korotany ty fireneny ty fa raha sa ianao oety dossiernao andao fitsarana fa tsisy amono zany ianao de angao ny mpitsara hitsaratsika hitsaratsika rehetra za fa miteny aminareo ha za miteny amin'ny président za miteny amin'ny prime ministre zany samy fine zany nareo miteny hoe zany nadio vola io hainy hoe nanadio vola sa tsy nadio vola fa zavatra ataonao ty colonel Patrick fa trop ohatra manompo mivoaka malagasy ianao tam'voaka malagasy nijaly teo taiza ianao hein miafina ianao fa ny olona rehetra tsy niafina fa niatsika ny rajoelina teo ka androany avo ahita teny hoe ino raha ho teneninao ianao ny tena rôly indrindra ianao ny tena inona fa mba de mialatsiny aminao fa anao manamboninahitra fa tsy haiko hoe iza nanome galoanao ty fa galonao ty tsy metsika anao amiko tsy metsika anao galonao io ka de alako tsina somary nanao vidéo ary vaoka malagasy fa somary manahirany any ty zavatra ty aleo tonga de potsirina ny apetraka amin'ny potsirina mihitsy mivoamaso fa le bandy io ohatrany olona tsy de normal mihitsy ny sainy ka de mialatsiny aminareo ao fa tsy hitovy amin'ny Mikael zany ianao tsy hitovy aminy anao na inino ataonao fa fampikorotana nataonao fantats'olona aby ne fampikorotana nataonao fantats'olona planina ataonao fa ny olona tsy miteny rehefa nasorona fotsiny ianao misy dika manino miaramila rehetra hoe tsy nasorona fe be de be ny manamboninahitra tsy nasorona nomena toerana tam'ty androny refondation ty manino tsy nasorona fa manino anao no nasorona tsy mamieritseritsy raha ty androany ianao ampikorotana ty fireneny ty androany fa mba mitsiry fanaterany vaoaka malagasy ny vehivavy fa te hiteny hoe inona zavatra marery amin'ny concertation ny olona anambany voatra any hoe hanambarany keviny ny tanora vona hanomeny keviny hitondrana zany fanavoazana zany ka androany ianao saky tete anao ka hiteny Mikael saky tete anao ka hiteny Mikael de safia zany zahay tsy miteny satria mpitondra zahay fa i avao zany misy any raha ty io fa zahay zany tsy misy maka ataon'io zoko be fa tsy mety raha ataonao ty tena sérieux zany tsy mety raha ataonao ty angao mandesitsika milamina ty fireneny ty fa tsy ianao ndraiky koa lasa fahavalony ho fahavalon'ny fireneny eto fa mba misy fetrany zavatra rehetra fa ndra président ny assemblée ao raha io mbo mamelivelan'ny président Mikael ao zao avy aminao koa ino raha nataonao ia niafina tany vitany Mikael raha vo niavy mbo teotsika nalalaka manino tsy nihaninao tao Maurice tany raha vatomanga fa manino zandrokely ty Daya nanao ninina zavatra natao Daya zavatra erony gasy ny Daya iny zay ataovana tsy saikelinao ao atria izy nandavany mamravatomango tsy nigadra taony fa raha nivelo moa mamravatomango ka tsy nampikorotany ty fireneny ty amin'ny volabe ny azony raha tsy nigadra tao izy tsy nakorotany ty fireneny ty fa grâce amin'ny bandikely io nanao niezaky izy olona 30 ans fa tsy mitovy aminao mameretsereta e sanandro ianao vidéo ine pistolet apetrakinao teo la nana pistolet ka tsy nandeha tamin'ny rajoelina bijaly atsika teo zesta fahatany avao tenao hiteniteny fahatany ao misy an'zao misy zao aia taratasinao zao boao fa nitory tamy international tany indraindraiky koa mivolambola fahatanyka indraindraiky tsy hitanao galo aminao etyty to galona menanao koa izy nanomeanao an'io ka zay raha tiako volaniko a de mialatsiny amitsika vaoaka malagasy aho aleo tsika hiconcentré tsara fampandrosoana ny Madagasikara saotra tompoko la makasitraka tovovavy